Fanamalevetrandry ny fanambarana izay noentin'ireo solombavambahoaka izay nanambara fa tsy mazava ny fitantanam-bola ao anatin'ny anteny miram-pirenena raha matoa antitra Razafy Manatsoa azo atao tsara hoy izy ny manara-maso izany ary nisy ny tatitra izay natao mahakasika azy ity ny ariva teo. Mitsipaka ny fanambarana izay nataon'ny solombavambahoaka izay milaza ny fisian'ny fitantanana tsy mazava eo anivon'ny anteny miram-pirenena ny birao maharitra ty androm-panjakana ity araka amin'ny fanazavandramatoa Antitra Razafy Manatsoa. Madio ny fitantanana ara-bola ary manaiky nisy ny fanaraha-maso na ny inspeksion anivon'ny anteny miram-pirenena ny filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena faritany n'Antananarivo. Avia iza le baiko ny teny ny faharoa za moa zany teny foana mba mindrana ny tenin'ny olona hoe mba tsara ihany mbo mianatra mba tsara mamaky tsara ny hoe ahoana zany loi de finance zany fa ny budget tsy mbola misy hoe budget annuel zany ka azonao taperinao anatin'ny telo volana fa misy izay nanaovana ny loi de finance initiale na loi de finance rectificative misy hoe taux de régulation zay zany hoe tsy maintsy no azo farafabetsana taperinao anatin'ny telo volana voalohany. Zay ministère finance mametra an'izay mety 10% zay 14% budget annuel dia atramitsika am'teny zao 85% raha tsy diso 85% les 14% zay azon'ny Assemblée nationale l'anima no lany tao anatin'ny telo volana. Zao tsika volana juillet mbola 85% les 14% de taux de régulation no lany Assemblée nationale zany hoe izay zany mahay mitsitsy zay raha ohatra ka hoarina am'izay satria tsy 100% lanay tao anatin'ny telo volana. Ina moa zany ny fikirakirana an'io budget io tsy afaka hoe fanjakana kabraraka tika hoe tonga dia hoe mameo iny ny budget annuel anareo dia azonao taperina ao anatin'ny telo volana. Zay no ministère finance anazy ary io tsy ny Assemblée nationale reraka fa amin'ny ankapobeny na ministère na ninona samy misy an'izay hoe mba tsy isian'izay hoe fandanimpona volam-panjakana dia tsy maintsy mametra izy hoe zone taux de régulation azonareo ampiarina azo taperina ao anatin'ny telo volana dia misy telo volana faharoa indray zany dia misy zany hoe premier semestre telo volana voalohany telo volana faharoa volana juillet tsika zao dia ohatran'izay ihany koa ny resaka sécale koa misy quota annuel ho an'ny Assemblée nationale dia mametra ihany koa ministère finance hoe zao ihany ny azonareo taperina mandritra ny telo volana voalohany zao ny azonareo taperina amin'ny telo volana faharoa. Tsisy olana zany resaka fitantanam-bola zay na misy audit na audit zay raha tidinareo nge efa nisy fotoana no teny hoe inspection fa azandray aloha za manokana bureau permanent ao anatin'ny bureau permanent tsy matahotra an'izany zavatra zany satria fantatro ny zavatra misy ao ary mafantatra koa fanjakana fa tsy misy vola amin'izao fotoana zao. Zay ny antony nanomezana hoe atsasaky ny sécale zay mampitabataba ny sasany izahay raha misy firy volana tsy mandray satria tsy ampy ny sécale ka raha ampy le izy mahazo an'izay daholo fa miafy ny bureau permanent raha mihoatra amin'izay somary tarakely izy par rapport amin'ny député zay mipetraka lavitra tsy tokony misy olana zany. Nangataka ny anatoto sanatatitra momba fitantanam-bola eo anivon'ny anteny miram-pirenena ny ampahan'ny solombavambahoaka. Ny ariva teo tao anaty fivoriana azo be sy maro natrehana dia nisy ny tatitra nataon'ny birao maharitra ny anteny miram-pirenena momba ny fitantanam-bola ao amin'ity androm-panjakana ity. Nanatateraka izany ny questeur voalohany Randriana Solomio Exiteny ary ny questeur fahatelo Girivo Randrianarsoa.